Hiditra anatin'ny lafim-baovao ara-politika isika nitondra ny fomba fijery ny toetra raha-pirenena ankehitriny Andriamatoa Serge Zafimahova azafady avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena vahaolana foezaka ihany raha ny voalaza ny tsy firotsahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary ahina hirotsaka an-dalambe indray ny vahoaka afaka roa taona. Tsy ho filoham-pirenena afa-pony rehetra izay filoha olany eo raha ny hevitr'Andriamatoa Serge Zafimahova avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ary heverina fa vahaolana foezaka ihany ny tsy firosahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Le izy angamba mety hoe fandraisana azy dia hoe mety vahaolana ny atodika hoe foezaka. Fa raha amin'ny lavitrezaka mino fa tsy vahaolana io satria tsotra le zavatra hitranga rapitso hoe zavatra hitranga rapitso zay filoham-pirenena zany lany eo tsy hoe afapohany rehetra ary ny zavatra hitranga dia hoe raha tao ny soavalinay ozy mipomba ny Rajoelina dia tsy lany iny, raha tao ny soavalinay ozy mipomba ny Ravalomanana dia tsy lany iny. Midika an'izay zany hoe tsy ho filoha zany voafidy ao anatin'ny safidin'ny vahoaka marina zany ka mino fa rapitsony tedavitsika ny filaminany hoe tsisy intsony zany ny fangalana fahefana avy any amin'ny arabe nefa raha zao hitako zao dia ameko roa taona farafahabeany zay filoha lany fa hiverina any amin'ny arabe ny vahoaka hanongana azy. Omalina ndritry ny fitokanana nampantanana teny Tomasina laza ny filohan'ny tetezamita fa amin'ny 24 indray izy no ilatsaka ny fahitanao an'izay. Azoany teny an'izay izay koa mibaiko ny frantsay taminy. Nilaza ity farany fa tokony hisy ny tetezamita vaovao aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay mandany ny praiminisitra izay tokony anana ny fahefana rehetra ary ijoro ihany koa ny CNR izay mikarakara ny fampihavanana sy ny fisian'ny fanjakana maro-potitra. Nitondran'ny heviny ihany koa ny fanakianana izay noentin'ny filohan'ny tetezamita mikasika ny tambelibidy ray isan-jato any orinasa Ambadivy. Efa tamin'ny herintaonany zay manokana zany efa namoaka analisy samihafa nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'ny 2010 sy 2011 zao zany izy vao mare herintaona tiarina zany zay voarehany zavatra efa nitenenina hoe tsy mitombona io resaka hoe 1% 2% io amin'ny resaka redevance minière zany fa ny azy tao paipaika politika ny tena marina satria zao namena zany tamin'ny volana août tamin'ny herintaona namena permis d'exploitation provisoire Sherite ny Ambadivy zany tapitra izy io enimbolana zany aty aoriana zany hoe tokony ho tapitra amin'ny volana février io zany zay permis d'exploitation provisoire zay ka fijery koa azy paipaika resaka nerineri resaka commission ndray mamahiany izy menaka avy dia efa miadiady indray zareo rehetra mpitondro ambony eo mialatsiny fa commission ny ediny zareo fa tsy nitombotsoa Madagasikara. Nanamafy ity farany fa tokony anana fahefana amin'ny sehatra maro ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Omer Belziky ary tokony andrainy andraikiny ity farany fa tsy atahotra andrainy fahefana tokony ananany.